Izany amin'ny tiandroany ity dia hijery kokoa ampany fa tsy hoe izay ihany no resantsika ny fahasamihafana eo amin'ny hoe lahy sy vavy lehilahy sy vehivavy amin'ny herin'ny androany fa samihafana araka ny naharian'Andriamanitra antsika hoe foko samihafa ohatra indrindra ho antsika eto Madagasikara ary izany anisan'ny izahantsika atao indray mandeha isan-taona lahady ao aorianan'ny fankalazana ny fahaleovan-tena izany dia izay ny antony raha vaovao ianao dia isan-taona misy an'izy io amin'ny 7 maraina manomboka tondra mofogasy koba menakely ramanonaka raha azafady ho an'ilay manoa rehetra dia sisy entinareo hafa ihany koa dia tena hoe tonga fetra moa tamin'ny lakamisy izay mivory kely dia manda amin'ety izy isy fetra mantsy anahy tsy aloha tsy asiana fa sao dia be da be dia tsy lany izay mihitsy ny teboka ho le be da be dia tsy lany anisan'ny atsarovako ny dadana misy taona mitsara zany tsara ny eny hoe mihoatra tsy lany anisan'ny atsarovako ny dadana mihitsy zany hoe malahelo izy rehefa ohatra hoe mikarakara sakafo indrindra ka fety ka laniny eo na dia avoky be ary ianao dia niezaka nanao izay azonao atao zany ianao mbe halany an'ilay sakafo dia malahelo izy inona ny alahelovany mbola lany hono le teo dia izay mihitsy nefa manambara iny zany abondance ao zany teny frantsay fiainana betsaka tsy gaspillage tsy hoe atao foanafoana tsinona le izy fa tena hoe entina anehoana ny kalazana ny fahafenona ny fiainana ananantsika ao amin'ray dia manentana antsika hitondra maro raha misy amintsika tsy manana fahafahana aza atao sakany zany raha misy amintsika manana fahafahana aza mihafahafa mihitsy izany dia izay ny amin'ny herin'ny androany manao fitafy gasigasy adiny ny fetra teo malabary ny salaka ihany mantsara asiana zavatra fa miaraka aminy sady ririnina raha teo ny andro dia misaotra ny tompontsika hoe fa zay fitafy gasigasy any amin'ny foko fevinao manokana afaka ataonao fitafy le bodofotsy raha laika zao amin'ny hoe fa azoko antoka anao bodofotsy satrobory dia manentana antsika andao aneo an'izay fahasamihafana harena ireny ao amin'Andriamanitra ary zava-dehibe zany antsika mankalaza an'Andriamanitra izany dia tongava ihany koa raha azo atao dia tongava aloha tsy haiko androany somary nisy nanahirana kely anay izay dia taraiky mihitsy izay vao nono mazatra zany tsy hoe tara fa taraiky nono mazatra ny fandehanana azy fa kay tena kay mafy beka ny embouteillage eto rehefa taratara ohatr'izao dia mba tsy mitratra n'ilay embouteillage mafimafy eo dia tongava aloha fa maivamaivana izy matetika izay mivalivalo iny mandalo maivana be ny embouteillage ao dia tongava aloha dia izay no fanentanana sady milaza momba ny amin'ny herin'ny androany ihany koa ndova ity tsikara ilay andalatsoratra masina amin'ity androany ity ary anisany iverenako ihany ny korintianina ny epistily hoan'ny korintianina voalohany fa amin'ny androany sy amin'ny herin'ny androany dia te hijery kokoa an'izay fahasamihafana izay isika androany fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy izany Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ary mariana trano mety mbola iverina rehefa aveo izy ity hoe tamin'ny fotoana izay naharian'Andriamanitra antsika izy ity izay mbola tsy nisy ny fahotana izany hoe namboarin'Andriamanitra araka ny faharinany tamin'ny voalohany anovatitsika eto ndiny fahaenina amby roapolo ary Andriamanitra niteny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy ireo anapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy amin'ny tany rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no nahariany azy lahy sy vavy no nahariany azy ary Andriamanitra nitahy azy ka ny teny hoe na eo ary Andriamanitra nitahy azy ireo nitahy ny olona ka ny teny hoe marofara sy miabetsahaka mameno ny tany dia mampanimpo azy manapaha amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany izany ary ny tenin'ny tompo tena misaotra ny anaran'ny masina vetsika ny amin'ny teniny tena fitahiana lehibe ny fahalalana fahazonany tenin'Andriamanitra izany raha eo tahio ny fitoriana ny teninao ny fanahinao masina ny ombany
fitoriteny. Amen. Mankalaza an'izay fahasamihafan'izay araka an'Andriamanitra. Mety ve ny miantso lehilahy iray manambady sy mananjanaka hoe renim-pianakaviana? Mety ve miantso vehivavy ray manambady fa tsy mananjanaka hoe aona ianao ramose? Mety ve miantso lehilahy iray tanora mbola mpitovy hoe mademoiselle? Mety ve miantso ankizivavy kely ray ho bandy kely? Bandy kely, boay kely. Mety ve miantso zazalahy kely anankiray voateraka hoe nahazo vavy kely izay? Nisan'ny zavatra ataoko hoe mahavariana amin'izay mety ho heverintsika olombelona indrindra any amin'ny firenena mandroso antsoina fandrosoana ankehitriny ny fanozongozonana ny sasany amin'ny zavatra iombonantsika fa tsy mety ary ekena fa tsy mety izany. Retim-piandohana ao anatin'ny fampidirana tsy resaka marivo salosana ny fahafahantsika amin'ny resaka hoe inona ny atao hoe mahalehilahy sy mahavehivavy. Andrindrina ny faniriako dia ho antsika tsiraray avy hikatsaka ny fahafahantsika tena milaza mazava avy amin'Andriamanitra hoe rehefa anontaniana tokoa moa isika. Inona moa izany no mampiavaka ny atao hoe raha lehilahy ako dia hoe inona ny atao hoe lehilahy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha vehivavy ny olona anankiray dia inona ny tena mampiavaka azy hoe vehivavy izy, vehivavy no naharian'Andriamanitra azy. Inona ny atao hoe vehivavy, inona no atao hoe lehilahy. Raha anontaniana an'izany fotsiny isika, inona no mety ho avalitsika tsiraray avy amin'ny fomba naharian'Andriamanitra atsika. Ny maharem-pianakaviana ve ny fahaizana mahandro sakafo? Satria mety marivo salosana izy raha izay fotsiny. Satria amin'izay fotoana izay mety betsaka amintsika ny renim-pianakaviana dia aloka mandeha restaurant ozy ny sasany. Ny mahalehilahy ve tsy fanaovana lobaka mavokely? Na dia za tsy tia manao lobaka mavokely fa misy nefa manao lobaka mavokely. Nisy fotoana nanao lobaka mavokely tsy izany no mividy azy fa nilovaiko avy amin'ny dadanay iny. Fa tsy lehilahy ve ny lehilahy anankiray rehefa manao lobaka mavokely izy? Resaka marivo salosana raha izay no ilazana hoe tsy lehilahy iny manao lobaka mavokely. Ary izany anisan'ny zavatra tsara heverintsika ao anatin'ny mahaolona atsika hoe nataon'Andriamanitra ho inona ny atao hoe lehilahy, inona no atao hoe vehivavy, inona no atao hoe olona. Ary mazava ny lalan'ny zavaboary, maneho ny fahasamihafana sy ny fifampiankinana ihany koa eo amin'ny lahy sy ny vavy. Nisan'ny mety afobe anankiray ny amana ohatra anazy mieritreritrety inona ny atao hoe afobe na toerana tsy tianao. Toerana tsy tiako mihitsy aloha dia hoe sanatriny izany dia hoe tsisy afa-tsy lehilahy daholo eo. Raha tsy mandreraka be mieritreritra an'izany lehilahy ny tena. Ratsy be zany hoe dia mandeha anao zany ohatra handeha hanao vakansa dia lehilahy daholo fotsiny eo amin'ny tanàna ray manontolo. Diko atongavanao anatin'izay le fifampiankinana, ny fifamenoana, ny arenan'ny fahasamihafana ary niko ho an'ny sasany amintsika mety zahirana koa isika vehivavy daholo koa ve ny ao. Na nisy namako anankiray izay moa fomba hafa nilazany anazy eritrereto hoe nahary Andriamanitra ozy izy hoe ohatra hoe biby zany eritrereto hoe omby daholo fotsiny. Tsisy karazam-biby fa omby daholo izay jerena dia omby. Tsisy fahasamihafana ao anatin'izany. Ary manoloana an'izany dia mahita isika fa tsy kisendrasendra ny naharian'Andriamanitra ny fahasamihafana. Ohatra hoe ny vehivavy ohatra no miteraka, miresaka amin'ny ankapobeny zany hoe miteraka sy mampinono rehefa teraka ny zaza. Fa tsy lay aiza ny dadany. Tsy izay mihitsy hoe avia aloha ianao miteraka miteraha mihitsy aloha ianao ahita fa ohatran'ny heverinareo fa mora izy ity. Ary ny lehilahy manoloana an'izay rehefa inona ny anjaran'ny lehilahy ao anatiny iny ohatra hoe tsy afaka ho bevoka ny vehivavy anankiray raha tsy misy tsirinaina avy any amin'ny lehilahy makao amin'ilay vehivavy. Fa tsy hoe ilay vehivavy rehetra fotsiny teo ny anko tamin'ilay anankiray ny teneny hoe mety ho raim-pianakaviana tsy ho atsy dia rehefa manao ny action ve?
satria tamin'ny andro Maria ihany nisy an'izany hoe tsy hoe tamin'ny androny ihany fa Jesosy irery ihany izay ny ao ambadika ilay hoe Maria Jesosy nateraka Maria Virjiny entina ilazana ny mampiavaka an' Jesosy Kristy tsy avy amin'ny taranaki Damasia Eva fa avy amin'Andriamanitra Jesosy tonga nofo zay ihany. Fa rehefa misy olona anankiray vehivavy anankiray bevoka nisy lehilahy ao ambadika izay. Ary zany rehetrarehetra zany tsy zavatra kisendrasendra. Ary zany no ambarany ten'Andriamanitra mivakitsika ilay 7:20 dia mazava mihitsy hoe lahy sy vavy no namoronany izy le nahary an'Andriamanitra azy. Ary ireo zavatra ireo no hojerentsika zavatra anankitelo no tiako jerena amin'ity androany maraina ity avy amin'io andalatsoratra masina io. Voalohany indrindra dia ilay hoe fihizina mitovy. Zany hoe na lahy na ny vavy dia samy araka ny endrik'Andriamanitra, araka ny tarehany no nanaovany azy. Faharoa jerentsika aorianan'izay dia ilay fa samy hafana ara-pananahana ary na firesahana hoe fa samy hafana ara-pananahana aza dia ingany hitantsika avy amin'Andriamanitra zany dia tsy tokony ho ambanitsika. Ny tena tiako atao amin'io teny gasy io moa zany hoe différence de genre. Tsy hitako hoe atao amin'ny teny gasy dia fa samy hafana ara-genre dia mety ho variana amin'izay indray tsika inona indray moa zany zao zany voambolana vaovao zany fa ara-pananahana. Lahy sy vavy no namoronany azy. Misy ilay fahasamihafana mipetraka hatramin'ny voalohany tsy noforon'olombelona fa avy amin'ny mpahary dia Andriamanitra. Ary farany raha tonga any ny fotoanantsika dia zava-dehibe ao anatin'izany mieritreritra ihany koa hoe misy antom-pisiana iombonana ao anatin'io. Rehefa vakitsika io ka Genesis 1:7 indrindrindrindra dia mahita isika fa misy antom-pisiana iombonana ao amin'ny fisian'ny lahy sy ny vavy, indrindra ohatra ao amin'ny sehatry ny tokantrano ny fanambadiana. Misy antom-pisiana iombonana ao anatin'izany dia ny aneo an'Andriamanitra. Hoe mpisolotena an'Andriamanitra isika any amin'ny Korintiana moa nisany tenenan'i Paoly ny teny hoe mpisolotena io ihany koa manoloana ny asan'i Paoly dia hoe iraka na ambasadeur an'Andriamanitra izahay hoy ny tenin'ny Paoly. Ary ny faniriako tena ny afahantsika tsy raray avy tsy haiko izay eritreritrsika na malinantsika na tsy malinantsika io resaka anankiray fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany dia miangavy mba holiana isika hoe inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary ahoana ny afahantsika mitondra ny tenantsika hoe ho ambany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tokony ataontsika ihany koa, inona ny fotom-pisainana tokony hananantsika, ahoana hoy Andriamanitra ny fampianarany soratra masina manoloana ny resaka toy izany. Satria misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina misy atsika io. Ny hoavy ny fiarahamonina, ny ao an-tokantrano, ny amin'ny zaza tezaina, ny amin'ny hafa mahita ny fomba fiainantsika misy. Indraindray mety everintsika tsisy idirany fa indraindray misy idirany amin'ny zavatra resahantsika eto ny zavatra sasany na fomba fanaontsika fitondratenantsika izany. Voalohany fihizina mitovy. Ilay fihizina mitovy eto dia hoe samy araka ny endrik'Andriamanitra. Zany hoe na ny lehilahy zany na ny vehivavy na ny lahy na ny vavy dia samy ambarany rehefa mamaky an'io andalatsoratra masina io isika fa araka ny endrik'Andriamanitra. Ahoana ny lazainy eo amin'ny 9:20 ary Andriamanitra ny teny hoe andeha isika hamorona olona. Le olona resahana eo hitantsika eo amin'ny 9:20 lahy sy vavy. Ny lahy sy vavy zany no foroniny ho araka ny endriny sy ny tarehany. Na midika teny hafa ilay tarehany io dia hoe tahaka n'Andriamanitra, na amin'ny teny hafa hoe nalaina tahaka avy amin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra fa misy Andriamanitra dia nalaina tahaka avy amin'Andriamanitra. Manana ny endrik'Andriamanitra ary zava-dehibe izany. Ary zany anisan'ny tokony hitantsika maha olona antsika hoe mampiavaka ny olona amin'ny zava-boary hafa rehetra. Andriamanitra rery ihany tsy nisy pahary fa ny ambiny rehetra no hariana. Zany hoe isika olombelona zany dia no hariana. Fa rehefa mijery isika ao anatin'ny atao hoe ohatra fotsiny ny Genesis 1 io zao dia mahita mihitsy hoe rehefa niforonon'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia teo izy no niteny hoe amorona araka ny endriny. Ny zavatra hafa rehetra tsy niteneny hoe araka ny endriny, nataony tsara, maneho voninahiny manambara azy fa ny olombelona ihany no niteneniny hoe
araka ny endriny tahaka azy. Ahoana ny salamy 9 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Na ny lahy io na ny vavy zay anisany tiako tsindriana hoe lay fizina mitovy samy araka ny endrik'Andriamanitra ny lahy sy ny vavy. Raha jereko ny lanitra izay asany ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay nampitoerinao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy? Ary inona ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary no satrohanao voninahitra sy famirapiratana. Iza no teneniny an'izany eto? Ny olona. Variana ny mpanao salamy ny amin'ny toerana nomen'Andriamanitra pahary ny olona manoloana ny zava-boary. Toy izany salamy io, nampanjakaina amin'ny asan'ny tananao izy, nataonao eo ambanin'ny tongony ny zavatra rehetra, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa, ny voromanidina sy ny hazandrano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Zany hoe maneho ny endriny araka ny tarehany tahaka azy isika olona na lahy na vavy. Ny fitenin'ny teolojianina azy moa amin'ny teny latin dia ohatran'ny mbo mahafinaritra ery rehefa atao amin'ny teny hafa ilay izy dia ohatran'ny mba mipetraka kokoa imago dei. Na imago dei, tsy haiko izay za tsy mahay teny latin fa mamaky fotsiny. Imago dei na imago dei. Endrik'Andriamanitra ny olona. Zava-dehibe ny fahalalantsika an'izany satria manome antsika fiziny zany izay miorina araka ny naharian'ilay mpahary antsika na naharian'Andriamanitra antsika. Hoe izy zany nahary antsika ho araka ny endriny. Manana hasina izany. Ary aingana hitantsika amin'ny lafiny maro na eo fotsiny aza ohatra na fidirana any amin'ny hoe mety ve ny fanalana zaza sa tsy mety. Salamy 8:30. Sa afa baraka afa bevoka alohan'ny fanambadiana dia tsy tiako fantatry ny hafa. Amon'olona. Sa mbola tsy olona iny fa ny ankibo. Ahoana ny salamy 8:30 ary aiza ny fiatombohana? Fony mbola tany ankibo neny aho dia efa fantatrao, efa voadinikao. Endrik'Andriamanitra misy hasina eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny fomba fizerentsika ny olona manana fahasembanana? Ny fahasembanana ve tsy maha-olona azy? Engane tsy hanana fisainana iva tahaka an'izany isika. Na sanatrian' izany toy ny kolotsaina gasy anisan'ny natoana any izy fotoana niara-niasa tsy haiko tsony na niara-niasa ny zavatra sasany niara-niasa tamin'izay NTP izay anisany mijery manokana ny olona manana fahasembanana. Fa ny fitantaran'ny ireo atao hoe mpitsabo makany ambanivohitra rehefa manana kilema ny olona anankiray dia tsy tian'ny olona ny miara-mipetraka aminy ohatra hoe ho any amin'ny dokotera dia farany voatery omena toerana manokana satria toa sanatrian'izany toa hoe voaozona hony, toa hoe manana olana manokana izay atahorany ny fiarahamonina. Tsy ny tenin'Andriamanitra milaza fa endrik'Andriamanitra. Ary zany hoe raha mety zavatra vitsivitsy izay niresahako tamin'ny lakamisy teo izy tia, io endrik'Andriamanitra io rehefa tonga ny fahotana teo amin'ny zanak'olombelona dia tsy nesorina akory fa rava. Zany hoe ny olona rehetra na ny mpanota azy ho antsika eto zao ohatra hoe raha mino an' Jesosy ianao ao ka tsy rehare hoe ianao rery no endrik'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra Genesis 5:5 taorian'ny tondradrano tamin'ny andro Noa zao ny teneniny Genesis 5:5 hoe izay mandatsaka ny ran'olona tsy mino ihany izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsak'olona kosa ny rany satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany ny olona. Raha misy amintsika miteny kainio pastera sady eo amin'ny Genesis Jakoba 3:4-7. Testameta vaovao taorian'ny nahafatesan'i Kristy sy nitsanganany ary niakarany any amin'ny avo. Miresaka momba ny lela Jakoba eto. Izy, le lela no isaorantsika ny tompo dia ny ray. Ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Iza le olona eo? Lazay avokoa fa mbola pino ihany ireo. Ny olona rehetra na dia anaty fahotana azy
dia manana ny endrik'Andriamanitra. Izany hoe nisany manokana ho ahy manokana ity tsy voatery hoe voavonjy ianao na tsy voavonjy raha manao an'ity na tsy manao an'ity. Misy hira sasany hira tsy kristianina fa enoko satria ilay hira no maneho ny endrik'Andriamanitra amin'ny alalan'inona manana talenta le olona. Tsara ny feoany, tsara ny kanto ataony, faly amin'jery an'ilay izy, faly miaino. Misy endrik'Andriamanitra izany. Tsy voavonjy izy fa kosa misy zavatra tsara, ahitana taratra ilay mpahary eo aminy. Misy olona sasany amintsika kristianina aza indraindray sa manahirana kokoa, maneho fihavanana, fitiavana kokoa, mamihoditra eo amin'ny fiarahamonina. Dia lazaina hoe tsy kristianina iny tsy mahafinaritra ilay ataony. Manana ny endrik'Andriamanitra izy, amin'ny fafahany mifandray amin'ny hafa. Fa ilay endrik'Andriamanitra rava kosa eo amin'ny mpanota dia ilay fafahana mifandray amin'Andriamanitra, ilay zava-dehibe indrindra. Tafasaraka amin'Andriamanitra misy fahafatesana. Ary izay no rava. Lasa mpanota tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria eo amin'ny maha-endrik'Andriamanitra tsika dia nataon'Andriamanitra hiankina feno aminy isika. Fa rehefa nanota ny zanak'olombelona dia tafasaraka amin'ny ray. Ary izao inona moa nitranga indray amin'ny endrik'Andriamanitra io atsika izay efa mino. Lasa manana fanantenana isika. Hoe indray andro any dia ho tafaverina amin'ny laon'ny feno tanteraka. Amin'izay fotoana izay vao tena azonareo antsoina amin'ny fo feno fifaliana mihitsy hoe tanteraka marina. Manana fanantenana isika indray andro any. Tanteraka aho ho tahaka ny endrik'Andriamanitra. Fa raha izao aloha endrik'Andriamanitra marina zany, endrik'Andriamanitra isika izay mino marina zany, fa eny an-dalana mitombo isika. Korintiana 2:7-9. Fa isika rehetra kosa dia amin'ny tavatsy misarona no ibanjinantsika ny voninahitry ny Tompo tahaka ny amin'ny fitaratra, ka hovany hitovy endrika aminy. Hovany Jesosy maninona isika izay mino? Hitovy endrika aminy. Dia tsy mbola tanteraka ilay izy efa misy fiovana, ohatra ray voalohany amin'ny endrik'Andriamanitra zava-dehibe ao anatin'izany ilay fifandraisana amin'ny ray, maneho ny endrik'Andriamanitra izany. Manisany ao anatin'izany fifandraisana amin'ny fiangonana ny hafa. Fa tohizany eo an-dalatsoratra masiny hoe avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Ary ho avy nefa hoe amin'ny fitsanganany tena maty hanao ahoana izany. Ny amin'ny Korintiana 1:5 dia miresaka hoe toy ny fisian'ny tenany tany dia izy koa ny tenany lanitra. Jaonina 1:7-2 rehefa iveriny Kristy. Ry malala ankehitriny azy zany izao tsika zao dia efa zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatrizay. Fantatsika fa rehefa miseho izy, zany hoe rehefa iverina indray Kristy, dia ho tahaka azy isika, ka ho hitantsika izy amin'izay tena mahizy azy. Anao ahoana hoantsika raha io zany ny dinihana? Ho tahaka azy isika. Mety tsy hitanareo fa tao anatin'ny Kolosiana vakiny satria teny hoe vakiny Paul teo, vakiny fetra teo Kolosiana 1:5-10 miresaka an'i Kristy. Izy ny endrik'Andriamanitra. Izy zany teneny amin'iny Jesosy. Dia ho tahaka an'iza hoantsika? Tahaka an'i Jesosy izay endrik'Andriamanitra. Halleloja. Amin'io tsy mila mikotrana intsony ianao dia raha ohatra ianao zany tena tian'le tsy haiko ary mety mbola ratsy zany raha oharina amin'ny zavatra any an-danitra. Fa ho anana ny endrik'Andriamanitra feno. Tiako hatongavanao anatin'izany hoe aoka iorina ao amin'Andriamanitra pahary ny fihizina ho an'izay tsy mahaiko hoe io ny teny gasy ohatrany hoe mety kokoa ny amin'izao vanim-potoana izao ilazana ny maha izy na ny atao hoe identité. Izay ny atao hoe fihizina, zafady fa mety misy amintsika fanina tany am-boalohany fa na za koa raha nianatra voanahy an'izany. Izany hoe mitovy ihany zany tsika samy tsy nianatra. Fihizina identité zany raha ny tena izy hoe inona aiza no hanorenanao ny mahaenao anao ao amin'Andriamanitra izay nahary aho endrik'Andriamanitra amin'ny maha olona atsika. Tsy vokatry ny kisendrasendra fotsiny ahako, tsy vokatry ny kisendrasendra fotsiny ianao. Eny na nisy ary ozany mety ny sasany amintsika mety tena ohatra ny resahako teo, mety hoe ivelan'ny fanambadiana no nisinao. Tsy vokatry ny kisendrasendra, mety izay ilay circonstance tranganisy,
fa amin'Andriamanitra dia mbola inona? Mbola ianao araka ny endriny. Ngany tondra fampaherezana ho antsika izany. Ary amafisiko anatin'izay ilay fitoviana amin'Andriamanitra, lay mahalasy vavy zany samy noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Manaraka lay fa samy hafa voalohany zay hoe fizina mitovy na ny lahy na ny vavy samy araka ny endrik'Andriamanitra. Manaraka jerentsika faharoa dia hoe lay fa samy hafana ara-pananana lay genre, lay lasy vavy dia misy avy amin'Andriamanitra. Noforon'Andriamanitra izany ka ny tena tiako heviana eto dia zao hoe raha toy ianao vehivavy na lehilahy dia aoka isika tsy salasala hoe fa maninona ary no lehilahy, maninona ary vehivavy. Mifaniriko indrindrindra ao anatin'izany ny tondra mety hoe endrika fanasitranana kokoa raha toa mitebiteby ianao na tsy tianao izany. Hoe zaranga tahaka izay ohatra lehilahy ianao na ninona ary tsy mba vehivavy, na ohatra vehivavy ianao na ninona ary tsy mba lehilahy. Misy zany tsy aizay mety antony, misy karazany be da be fa tsy lay antony loatra ny tena tiako resahana eto androany, fa lay hoe fahitantsika ny fahatsarany asan'ilay mpahary ao anatiny ny fanaovany izany. Izy no nahary atsika ho samihafa. Ary verina foana io andalatsoratra masina io dia hoe nohariny lahy sy vavy, noforoniny ho lahy sy vavy. Mahavariana indraindray misy olona fantatro zay sao atao hoe mpiara-miangona taloha, izy moa tsy avy eto toerana fa vahiny, fa misy fotoana izy anisan'ny zavatra dia matetika amin'izao ny poste ataony amin'ny Facebook dia miresaka foana izy hoe manana maîtrise en théologie, miresaka io sy ny sisa dia entiny lazaina amin'izany hoe tsy zavatra binaire moa fomba ilazana anazy, hoe karazany roa ihany ohatra ny fahariana nataon'Andriamanitra, ohatra hoe masoandro sy volana, fa hoe misy koa ny kintana, ohatra hoe biby tsy hoe omby sy alika, fa misy koa ny kisoa sy ny sisa ohatr'izany. Dia teneny hoe tsy lasy vavy ihany fa tokony misokatra isika hoe tokony misy koa ny tsy dia tena lahy, tsy dia tena vavy sy ny sisa sy ny sisa, dia ainsi de suite. Fa mazava nefa ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra eo, ny amin'ny antony sy ny amin'ny fomba naharian'Andriamanitra izany. Andriamanitra no nanendry izany ary isan'ny mahavariana sy mahatonga saina mihitsy ny fisian'ny fisainana toy izany amin'izao ankehitriny izao. Lasa nolotona, nararaotina ary natsatsoina. Ny teneniko hoe tsy ny fisian'ny hafa ihany koa, fa lay hoe lehilahy ny olona anankiray dia nolotoina ary nararaotina ary natsatsoina. Vehivavy ny olona anankiray dia nolotoina, nararaotina ary natsatsoina. Dia natsatsoina matsatso zany, nesorina kokoa lay lanja avy amin'ny nomeny mpahary. Ary na isika rehetrarehetra ireo aza indraindray mihaino olona, na mety sasany amintsika ao anatin'izany, manatsatso ny efa nomen'Andriamanitra antsika isika, rehefa misy zavatra tsy tiatsika manoloana an'izay hoe fa maninona koa ary ihany lehilahy, fa maninona koa ary ihany vehivavy, fa avy amin'Andriamanitra ary tsara izany. Ary io fahasamihafana lehilahy sy vehivavy io rehefa tonga ny fahotana dia tsy nesorin'Andriamanitra. Genesis toko fa telo andraso loha jerentsika vetivety ny Genesis toko faharoa azafady. Ao anatin'ilay fahariana zany mialohan'ny fahotana vetivety hoe efa ahitantsika amin'ny fahasamihafana. Ilay fahasamihafana raha tsy atao hoe lay fahasamihafan'ny fananahana fotsiny, fa manaraka amin'ny fahasamihafan'ny fananahana, na hoe asehon'ny fahasamihafan'ny fananahana ny fahasamihafan'ny andraikitra. Ary izay indrindrina no tsy tian'ny olona ihany koa, tsy tiantsika samihafa andraikitra. Genesis toko faharoa andiny 15, ahoana ny lazain'ny tenin'Andriamanitra? Ary ny tompo Andriamanitra naka andralehilahy ka nametraka azy ta izy tao amin'ny Saedena mba haninona? Hiasa sy hitandrina azy. Zany no anisany hoe miresaka izy eo asa, fitandremana, fiarovana. Ny lehilahy no napetrany tao voalohany. Rehefa nahary ny vehivavy izy, tokony efa misy zany any ambadimbady any, afahantsika mijery hoe inona moa zany ny andraikitry raha lehilahiko? Ho anareo vehivavy mpitovo, inona ny andraikitry ny lehilahy tokony jerenareo amin'ny lehilahy anankiray raha hoe hanambady azy? Sady iankina ny tarehany fotsiny mitovy an'ny tsy haiko izy amin'ny malaza amin'izao fotoana izao, na hoe tsara forma be, fa jereva inona ny lazain'ny tenin'Andriamanitra eto?
17 ary ny tompo Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy hanaovako vady sahaza azy izy. Miresaka ny amin'ny etombohan'ny vehivavy zany, manambara avy hatrany zany hoe inona no nataon'Andriamanitra hoe vehivavy, ary eo dia te laza aminareo vehivavy foana tsy zavatra ratsy mihitsy ny atao hoe mpanampy sahaza. Ndraindray moa mbola divany sasany teny le teny Hebreo anio hoe tsy teny hoe mpanampy fa hoe sahaza tandrify. Misy famarina ny tandrify fa raha mpanampy inona ny olana. Androany maraina zao ary misaotra an'Andriamanitra na maty any Salamy faraky amby 20 mizato androany maraina raha ny zavatra ny ainako hatramin'ny maraina izay. Tsy dia mahazatra loatra ohatry ny lahady, tsy ny fianakaviako no nanao anazy zany, fa ny circonstance amin'ny fiainana fotsiny tsotro zao. Fa mahagagana mihitsy hoe vao mifoha maraina androany dia sady mamaky ny noty androany dia hoe andeha hivavaka mihitsy aloha dia Salamy faraky amby 20 amin'ny zato mivakiako. Manompo ny masoko atendrombohitra aho avy aiza ny famonjena ay. Na inona ny teneny amin'iny amin'ny teny Hebreo iny kokoa, avy aiza ny fanampiana ay. Dia inona ny toy izany? Ny fanampiana ay dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Na inona ny teneniny? Ny mpanampy ay dia ny tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Inona ny olana zany hoe hanaovako vady sahaza mpanampy azy izy? Inona ny olana ao anatin'izay rehefa jerentsika? Ny fanambanian'ny fiarahamonina ny atao hoe mpanampy, ny fanambanian'ny lehilahy ny atao hoe mpanampy, ny fanambanian'ny vehivavy ny atao hoe mpanampy, ny fanambanian'ny kolontsaina ny atao hoe mpanampy. Ataovy ary izay ataonao dia aza misy mpanampy ianao. Inona ny dikany? Ny zavatra tanterahan'ny olona anankiray miankina amin'izay manampy azy. Ary zava-dehibe zany toerana izany. Raha toy nataon'Andriamanitra vehivavy mpanampy sahaza ho an'ny vadiny. Ary engany hitantsika hoe tsy ho an'ny efa manambady ihany koa, fa misy fiomanana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy hoe rehefa manambady dia aitampoka teo ilay izy, fa ny toe-tsaina mialohan'ny idirana ny fanambadiana no mamaritra ny ao anatin'ny fanambadiana. Mbola tohizany Genesis toko 2 fa nyriko dia nahitantsika mihitsy hoe manaraka n'ilay fahasamihafa, tsy hoe manaraka, maneho fahasamihafana araka andraikitra sy ny toerana nametran'Andriamanitra ny tsiraray avy ny fananahana. Dia hoy raha andiny 17 dia hoy raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia ataoko hoe vehivavy satria lehilahy no nakana azy. Noho izany dia andahony irainy sy ny reniny, iza ny teneniny ao. Sika rehetra nefa malala ilay vehivavy koa tsy maintsy mialany amin'izay rainy sy reniny ihany. Fa inona no voasoratra? Ny lehilahy entina ilazana inona sady zany? Inona ny tokony ataon'ny lehilahy? Tadidiko foana nisy taony dadanay ny teny ana ohatra tsy haiko inona natonga ny resaka. Tamin'izaho vao niaraka tamin'ny mamanareo ane dia nisy taona ny dadan'ny mamanareo tamin'izany ny teny hoe laha ty ve aloha dia mavidy sira melomana an'ity zanako ity. Ary ho anareo lehilahy raha metrahany dadan'ny lay olona vehivavy tianareo ampakarina ianareo fa nytaniana hoe mahavelona azy ve? Aza makalagy. Aza eritreretina ho avinavina izany. Ny tombona tsara ny fanontaniany raha izy. Tsy tiany ny zanany tsy ho velona. Tiany ny zanany raha nambady, anana lehilahy mahavelom-bady. Ary engany ho hitantsika ny fahendrena ao ambadika izany tenin'Andriamanitra izany. Mbola tsy nisy ny fahotana no izany no napetraka. Rehefa ny tonga ny fahotana. Ny faniriko dia mbola hitantsika foana ny fahasamihafana izy ny tompona andraikitra. Genesis toko 7 no fidiran'ny fahotana manomboka amin'ny 19. Ary nandray ny tompo Andriamanitra nitsangatsangana atao amin'ny say rehefa avy nanota izy ireo zany nanohitra an'Andriamanitra tsy nen'Andriamanitra. Rehefa hariva ny andro dia niafina ny tavan'ny tompo Andriamanitra tao anatiny azy tao amin'ny sa raha lehilahy sy ny vadiny. Izy roa no niafina. Tsy tantaraina tsony ny eo ambony eo hoe le vehivavy nefa no nitaona. Tandremo sao izay atao dia rava le toriteny androany maraina raha izay fotsiny taditinareo hoe le vehivavy nomeny pastera tsy nitao tsia. Ary ny tompo Andriamanitra niantso andra lehilahy. Fa tsy hoe niantso andra vehivavy. Ninona ny antony? Satria misy andraikitra lehilahy ao.
nareo ve mieritreritra tamin'ny fotoana io surprise be tamin'Andriamanitra io hoe tonga avy any tompo Andriamanitra teto tsy hita Damaseva. Fantany io Andriamanitra izy, fantany zavatra nitranga, fantany hoe i Eva no voafitaka tao voalohany, fantany hoe netiny i Eva fotsiny tamin'ny sanga ny Adama avy eo, fa iza ny natsony? I Eva ve? Ry Eva dia maninona mihitsy menao manao toetra ratsy ohatr'izany? Fa iza ny natson'Andriamanitra voaloha? Rahalehilahy. Aiza ianao? Miresaka andraikitra izany, miresaka andraikitra izany. Atsika lehilahy manao ahoana ny fahitantsika inona moa ilay andraikitra tokony izy teo? Fiarovana, fitarihana ara-panahy. Any anisan'ny manahirana mihitsy nandray amin'izao vanim-potoana izao. Amin'izao ankehitriny izao, raha misy eo amin'ity toeran'ity sika dia tena mivavaka ataovy isany antom-bavaka. Tsy tsara izany hoe ny ray no mpivavaka dia ny ray tsy mivavaka. Eto mambavaka. Tsy tsara izany hoe mpivady dia tsy miara-mivavaka koa, fa izy io ny ary dia za aty. Fangatahako voalohany mitary tsara amin'ny fandeferana ary lehilahy, faharoa ny vehivavy mahaiza manaiky araka ny lamina napetraky ny tompo. Tsy ambany mihitsy isika, tsy ambany mihitsy ianareo raha manaiky. Fitahiana ny fanekena, ny fanekentsika ny tompo fitahiana. Izay manohatra ny tompo dia maninona? Mahita loza. Izay manaiky ny tompo maninona? Pastera hafa ny tompo dia hafa. Raha mivantatra ao mantsy ity lehilahy vadiko ity, ny tompo ihany no niteny hoe raha vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy. Ary mety ampahany ao anatin'izay, izany ie ny antony hoe rehefa manambady anisan'ny zava-dehibe anankiray jerevana eo amin'ny vadiko ho an'ny lehilahy na ny vehivavy. Fa diabla moa fitenitsika ankehitriny, mino an' Jesosy izy sa tsy mino? Ary ilay mino tsy hoe hitanao tany am-piangonana fotsiny dia nanandra-tanana. Izy ary hitako mafana fo be mihitsy, indrindra rehefa titianao izay dia voafitaka eo ianao. Tsy izany mihitsy ny atao hoe mino ny tompo, indray izy manaratra ny ranao fotsiny. Andehanana hoe mijery concert évangélique ireny, japozinao daholo, ay ve retim-piny daholo e. Fa ny ahafantarany hoe mino manino, manahoana ny fitondran-tena ny rehefa miala eo izy, maneho ny finoana an' Jesosy ve, manao ahoana ny zavatra lazainy ny teneniny. Anisan'ny teneniko foana moa indray matetika amin'ny tenen'izy ity ho an'ny vehivavy, ohatra ray amin'ny zavatra anankiray jereva amin'ny lehilahy, ahoana ny fitondrany mamany, ny reniny, ajainy ve ny reniny sa valivaliany ve ny reniny, andevoziny ve ny reniny, sa tena omeny toerana tsara. Fa rehefa tsy ajainy ny reniny aza manantena mihitsy ka za aloha za no tiany, tsy tiany tsono ny reniny fa za zao ho avy aminao zay indray andro any koa, tsy tiako tsony ianao fa ianona indray zao. Ary zany dia efa ataoko hoe famantarana hoe mino an' Jesosy fe ny olona iray sa tsy ao anatin'ny fahotana ihany ka matonga dia vakiako ray manontolo fotsiny izy ity. Andininy fahavalo teo, Adama aiza ianao? Dia ora lehilahy, nandreny feonao tao amin'ny saho dia natahotra satria mitanjaka dia nihery aho. Hoy ny Tompo Andriamanitra, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Fa anga ny hinananao ny hazo izay nandrarako anao tsy hohanina. Hoy raha lehilahy, eno tsara fa ataoko amin'ny feoko ilay fomba eto mba ahitantsika ny zavatra nitranga ny ovavy hatrany. Ny vehivavy sanymenao nantiako lazainy miala amin'ny toerana mahalehilahy sady izy tokony hiaro dia efa manomboka mametsiny. Ny vehivavy sanymenao namako, ianao koetsiko tompona andraikitra anatina ninona raha dia menao an'io? Mametsiny an'Andriamanitra, mametsiny an'ilay vehivavy, izy no nanome voankazo dia nihinanao. Dia hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ra vehivavy, inona izao nataonao izao? Hoy raha vehivavy, mena rana. Tsy sa manondro aritsy, tsy sa manondro any Adama satria mety mbola misy kely ihany ilay tahotra. Eo raha teo Andriamanitra, mena rana. Firy amin'ny olona amin'izao vanim-potoana izao, misy olana kely eo amin'ny fiainany mety izy izao mihitsy ny olana dia satana io, dia voly io. Fino tiako atongavana eo, misy fiatraikany eo amin'ilay vehivavy, eo amin'ny lehilahy,
amin'le fahasamihafana izany rehetra zany. Rehefa toizantsika izy dia tena miresaka mbagivangony kokoa ary idivan'ny teolojiana hevitra aza ny teny sasany ao anatin'izany antindiantsika ny le momba menarana eo. Andininy tsy haiko andininy fafiry ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy toy izany koa ny taranakao sy ny taranany. Miresaka momba ny vehivavy izy eo. Anoritoro ny lohanao ny taranany ary ianao kosa dia anoritoro ny voditongony. Ny amin'ny Satana sy ny vehivavy ilay fifandrafiana isy ao anatin'izany. Hoy koa izy tamindra vehivavy, ataoko be dia be tokoa ny fahorianao. Indrindra fa rehefa manana anaka ianao, ka amin'ny fahoriana no iterahanao. Anisan'ny maro samihafa ny hevitry ny teolojiana, ina moa izany dikan'io eo. Manaraka ao anatin'izany, ny vadinao ny anteheran'ny fanirianao, ary izy no hanapaka aminao. Inona ihany koa ny dikan'izany? Ho manokana zao ny ray amin'ny fomba andraisako an'io hoe inona moa ilay vadinao no iantehatra amin'ny vadinao no fanirianao. Za mieritreritra hoe tsy resaka firaisana ranofo loatra hoe ilay vehivavy lasa maniry foana n'ilay lehilahy. Raha izay be da be any lehilahy mety ho faly. Fa ilay zavatra mety anisan'ny resana eo ho manokana miaro mitrango izany rehefa mandinika eny. Ilay toerana mampitarika lasa irian'ilay vehivavy foana. Teo lohany. Aloranga zany ianao an'ity ohatra ny tsy vitanao dia misy fiantraikany izay na amin'ilay lehilahy koa raha aveo rehefa izay no mitranga satria tsy tatsonoina moa izany mahasamihafa io lehilahy dia io vehivavy dia mpivady dia tsy hita. Tsy tiako ihany io. Hoy koa izy tamin'ny Adamo ho an'ny lehilahy indray, satria niaino ny feo ny vadinao ianao. Izay mahatonga antsika lehilahy aza miaino ny feo ny vaditsika. Azontsika ka manontiny lazaina eo tsy ilay fihainoana ny olana fa ilay fankatoavana ny vady mihoatra no Andriamanitra. Nisan'ny nampahery anay tamin'ity ao anatin'izany hoe famendrehana manompo an'Andriamanitra zany tantara faharoa toko 510 hiasa mpanjaka himaka ny anaran'ilay mamany dia nesorony tsy ho andriam-bavy satria nanangana fanompo-tsampy tao Joda. Eritrereto amin'izany ny ao am-pony asa. Andriamanitra ny voalohany, ny reniko tsy ambonin'Andriamanitra. Sanatria izany tsy hoe nanao tsintsinina ny reniny fa raha fikorianan'ilay tantara dia ny fianteherany feno amin'Andriamanitra. Tserevony olana ho antsika ho an'ny lehilahy ihany avy. Hoy koa izy tamin'ny Adamo, satria nihaino ny feo ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza mihinana avy amin'izany dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fa horiana no hihinananao ny vokatry ny tany amin'ny andro rehetra iainanao. Aniry tsilo songasongo ho anao ny tany ary ny anana eny an-tsano ho haninao. Amin'ny atsembohan'ny tavanao no ahazonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Fa avy amin'ny tany no nanalananao, fa avy amin'ny vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray. Vokatry ny fahotana zany ao anatin'ilay fahasamihafana. Misy fahasamihafana ndraikitra eo. Mazava be eo ny resaka famelomana zao zany ny ray, ny lehilahy. Hiasa tany dia ho sahirana kokoa ianao, ny atsembohan'ny tavanao ny nananao. Efa miresaka ndraikitra. Izany mahatonga ho antsika lehilahy hoe rehefa sendra ny taolana moa ny filazako azy na rehefa mitsako taolana ny naty asa any amin'ny fitadiavana asa amin'ny famelomana, fahotana no mahatonga an'izany. Fa nefa aza hialana ilay andraikitra satria izay no ny antsoin'Andriamanitra atsika. Mahereza eto ambavaka ary misaoran'Andriamanitra raha mino azy afaka mitaraina sy miantehatra aminy. Mandeha be ny fotoana rehefa novonjena isika Efesianina 5:5 andininy 1:20 hatramin'ny 7:30 miresaka mazava tsara mihitsy hoe samy hafa tompoko ny andraikitry ny lahy sy ny vavy. Tokantrano ny resahana eo fa mino aho hoe na dia amin'ny zavatra hafa aza tokony ho hitantsika foana izany satria ilay tokantrano eo ny fianakaviana ary ny fiarahamonina dia fianakaviana maro ny ao anaty fiarahamonina. Fa mazava tsara ao, ny lahy ny lohan'ny vavy,
fa lay mahalohany sy lay mampitarika nefa dia tsy amin'ny fanjakazakana fa amin'inona na asehony ao anatin'ilay izy tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonany ka nanolorany ny aingy ho antsika lehilahy zay izy ho anareo vehivavy mianao an'izany indrindra raha manambady dia rehefa mivoaka eto dia tsy izay no ataonao amin'ny vadinao fa tia manaraka tia enona ny vehivavy raha vehivavy manekeny ny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy. Ho anareo lehilahy efa manambady tsy izay koa ny tenenao amin'ny vadinao fa le efa niteneniko teo satria na foana ny olana eo amin'ny lehilahy sy vehivavy indrindra mpivady izy manao voalohany rehefa tena tia anay izy ny vadiko iny pastera aloha rehefa tena tia anay iny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana dia anaika azy ahako. Ny andininy faraika amby roapolo amin'ny Efesianina toko faharoa amby roapolo midina io mifaneke ao amin'ny fatahorana an'i Kristy zany hoe ho an'ny lehilahy zany no mahatonga anao tia ny vadinao tahaka ny itiavan'i Kristy ny fiangonana dia satria manaiky an'i Kristy ianao fa tsy hoe inona ny ataony amiko. Ho an'ny vehivavy zany mahatonga anao manaiky ny vadinao tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy dia tsy hoe tena tia izy dia anaiky azy tsy satria ianao manaiky an'i Kristy. Zany rehetrarehetra zany mbola miorina manodidina n'ilay finoana an'i Kristy no ivony ary misy zavatra ambaran'izany rehefa toizantsika moa io hoe ohatra hoe na le sary teny aseho amin'ny Petera tsisy olona tsisy lehilahy izy tsy tiany tenany ka tsy mamelona azy tsy mamoty azy mamahana azy miresaka ny andraikitry ny lehilahy foana zany ary eo angambany ataoko anaty fony teny tsy sakana akory zany ho an'ny vehivavy ampidi-bola fa mitandrema ry lehilahy sy ry vehivavy raha ohatra ao anaty tokantrano ka ohatra ny vehivavy anankiray mampidi-bola mihoatra na manomboka mampidi-bola fa indrindrindra ny hitako misy rehefa mihoatra noho ny lehilahy dia lasa le vehivavy ny tratra ny fakam-panahy kokoa haka ny toerany lehilahy. Izy tsy niteny hoe izay manam-bola no lohan'ny tokantrano fa mipetraka foana izay lehilahy no lohan'ny tokantrano. Ary tsy midirina iny indray izay pratika anareo any fa tsy eny tsy arivo salosana nga moa mahalehilahy fitantanam-bola pratika ny inona ny ao ambadika izay ahoana ny fomba andaminana an'izay ahoana ny fomba hikatsahany sy raray avy ny amin'ny hoe inona ny atao hoe mpitarika inona ny atao hoe manaika ahako mpanampy sahazy ary indraindray fisian'izany ary tsy voatery koa le lehilahy ny tena manana vina indraindray zany mety le vehivavy manana ty le tiana atao eto fa le lehilahy no mitarika ho amin'izay manampy ihany koa mahita misy zavatra mety fandinian'izy ireo ao anatin'izany ary engeny ao anatin'izay sika tsiraray fa tsy hoe mihaino fotsiny hoe le izy zany araka ny teneniko tamin'ny voalohany tsy hoe lehilahy tsy mahazo manao lobaka mavokely vehivavy ry ny lakozia ry ny braonao tsy izay mihitsy le teneniko eto fa engany etantsika fotsiny misy fahasamihafana ao mazava dia ny lehilahy ny lohany vehivavy nataon'Andriamanitra ho mpanampy sahazy misy andraikitra samihafa ary samy manana voninahitra ireo ary ireo nefa tsy ao anatin'ny tokantrano ihany fitatsika hoe nandraindray mizavatra sasany arany amin'ny fiarahamonina dia ahitantsika an'izay fahasamihafana ary mahafinaritra izany fahasamihafana izany. Teneniko ihany ty andalatsoratra masina ity izay ampiasain'ny olona matetika manoloana an'izay fahasamihafana izay hoe tsisy tsony indrindra mety ao amin'ny fiangonana moa izy ity indrindrindra ny manoloana ny andraikitra sasany eo anivon'ny fiangonana. Galatiana toko 7:7 sy 7. Koa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony ny Jiosy sy Grika, ny andevy sy olona hafa, ny lahy sy vavy. Aiza. Inona ny tiany lazaina eo zany tsisy intsony ve hoe lahy sy vavy? Tsy ireo ary tsika ireo. Ary izay nanoratra ny ihany nanoratra ny Efesianina. Fa inona ny lazaina eo? Lay famonjena. Lay hoe lanjantsika eo mason'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra isika. Fa lay fahasamihafana mipetraka. Raha io zay jerentsika mitoy ohatra ny epistily nge na io zao anisany miteraka resabe indray amin'ny epistily ny Paoly ohatra hoe ho anareo mpanompo amin'ny teny tena izy eny hoe ho anareo andevo dia manekeny tomponareo tahaka ny ho an'ny tompo. Ary ny Paoly zany tena mbola manaiky ny fanandevozana ny fanontaniana apetraka amintsika amin'izao ne mbola be da be ny fanandevozana ny sasany amin'ireny le indraindray mety anao mihitsy ny mpanandevo mialatsiny amin'ny teny an'izany manao ahoana ny fitondranao ny olona miasa ao an-tranonao azonao anaovana izay tianao atsoina amin'ny fotoana rehetra tsy manana fotoana hitsaharana karama mbola karama efa tamin'ny 30 taona lasa
mpanandeva ianao raha mbola zay no mipetraka. Tena mpanandeva zany ary raha ny tena izy zany mahamenatra amin'ny maha-kristianina. Ary tahaka an'izany ihany koa n'ilay zavatra resahana eto tsy manafoana ilay hoe lehilahy sa vehivavy, fa miresaka ny fitovizana ao amin'ny Kristy, famonjena iray. Tatsika ohatra anisany zao atsika eto amin'ny fiangonana Tana City Centre Analakely, anisan'ny mbola tsy hoe anisan'ny mbola fa mahita hoe ny ambaran'ny soratra masina raha mahita nareo amin'ny ankapobeny lehilahy foana no mitondra ny tenin'Andriamanitra. Tsisy vehivavy ato ka hoe olona. Tsy fanambaniana ny vehivavy zany. Mety misy sasany aminareo vehivavy ireo rehefa mitory-teny mahay lavitra no eje. Fa tsy resaka hoe iza mahay kokoa la izy. Enoy toy ihany sao dia variana tany, tsy ilay hoe iza mahay kokoa la izy, fa inona ny lamin'Andriamanitra. Ordre avy amin'ny fomba naharian'Andriamanitra, filaminana avy amin'ilay nahary izany. Ary ao anatin'izany nefa dia misy antom-pisiana iombonana isika. Raha ataoko hoe amin'ny tsotra be fotsiny ilay 19:20 amin'ny Genesis 1:1, ilay azo io dia hoe azo ireo lahy sy vavy. Dia izy ireo no ahitantsika hoe notahian'Andriamanitra, tsy ny lehilahy rery, tsy ny vehivavy ihany, fa ny lahy sy vavy no notahiny, dia nomeny andraikitra ao anatin'izany. Maroa fara sy mihabetsamy, mamokara, manaova zavatra, miombona dia aoka isy zavatra ho vitanareo. Anisany ao ambadika izany, mampanim-po sy manapa. Na io heverina hoe mampanim-po sy manapa. Tsy hoe ny lehilahy ihany no asainy manapaka, le hoe manapaka izay tiany zany ny atao. Fa iombonana ilay izy ao anatiny. Inona moa zany ilay zavatra iarahana manao ny antsoan'Andriamanitra antsika, dia ahoana ny ahafahantsika mametraka n'ilay fahasamihafana. Ary za miteny amintsika raha tsy hitantsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany araka nahorian'Andriamanitra antsika hoe raha nataon'ny lehilahy, raha nataon'ny vehivavy ny hafa, dia ahoana ny ahafahako manaiky sy mahita an'izany. Zay ilay lamin'Andriamanitra. Fa ny kolontsaintsika, ny fahotana indrindra ao anatin'izany moa zany no nahatonga an'ilay olana eo amin'ny kolontsaina. Ny fahotana no nanimba zavatra. Lasa mifaninana isika. Haninana izay iray ary mahavita indray. Izay iray mahay kokoa an'ity dia lasa raisina ho fahavalo ny lehilahy ho an'ny vehivavy, ary ho an'ny vehivavy indray raisin'ny vehivavy ho fahavalo ny lehilahy amin'ny zavatra sasany, ary raisin'ny lehilahy ho fahavalo ny vehivavy amin'ny zavatra sasany. Nefa mazava be ny naharian'Andriamanitra antsika fa nataony ifampiankina isika. Petera 1:7-7 maranako azy. Eo ambony eo izy efa miresaka ny amin'ny toetra ny vehivavy izay tena hoe anetana ny Petera ny vehivavy mihitsy, hoe ny fahatsarana dia tsy ivelany voalohany indrindra, fa toe-panahy, fahalemem-panahy, ary fampahirezana ho anareo ohatra hoe vehivavy ianao manambady olona tsy mino, fampahirezana lehibe. Ny Petera 1:7-1 5. Toy izany koa ianareo lehilahy, tandrovo tsara ny fiarahanareo amin'ny vavy amin'ny fanajana azy araka ny mahafanaka malemy kokoa azy. Na io aza mbola hoe femme forte et indépendante. Nefa nijerevo le toyany adino, tsy omena lanja nefa misy lanjany be le toyany, tsy le ho alohany. Sady mpiara-mandova ny fiainana aminareo izy mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Ny teny amintsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany hoe ny fizintsika amin'ny maha-olona tsika nalàna vavy dia araka ny endrik'Andriamanitra isika. Maika moa isika mino an'i Kristy, manana fanantenana lehibe isika ho tafaverina amin'ny laoniny indray andro any amin'ny fiverenan'i Kristy ilay fahafenony endrika. Faharoa, ilay fahasamihafana lahy sy vavy avy amin'Andriamanitra io. Dia jerevo arak'izay nahariany antsika. Manoloana ny zavatra mety hitantsika hoe hafahafa na tsy mety, mazava ho azy misy ny fanambaniana, aza vela ny fanambaniana sy ny fanaovana tsinitsiny na anala amin'ny hoe inona ilay tena izy. Ary faniriko anatin'izay miaraha foana amin'Andriamanitra, fikiro ny teniny,
divo mba ho ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka. Mifalia ianao raha lehilahy, mifalia ianao raha vehivavy. Tena marina zany, tena mifalia. Izay no naharian'Andriamanitra antsika ary fahatelo, misy fifampiankinana, misy zavatra iombona antsika ao. Tsy afaka natao andeha irery, engany indrindrindra ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fianakaviana, ankohonana misy antsika tsiraray avy, engany ho hitantsika izany atao hoe antso iombonana, vina iombonana, niantson'Andriamanitra atsika miaraka izany. Dia Tompo hitahantsika rehetrarehetra ao anatiny izay. Dia izay dia mangataka ny hetrea hitarika atsika amin'ny fandraisana ny